Alléluia. Mbola hiaraka ivavaka tsika. Kay masina tsara indrindra kay nay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manakaiky avy any Nazareta. Mbola misaotra anao zay Jesosy amin'izao maraim-baovao zao. Fa mbola hiteny aminay indray ianao. Jesosy ianao no ilainay. Jesosy tsy vitanay ny fiainanay fa tena mila anao ny antsipiri am-piainanay. Mitenena Jesosy ka ohatra ka hizaka ny teninao dia aoka tsy izy fihevitry ny nofo, aoka tsy misy zavatra avy amiko Jesosy malala, fa aoka ny fanahinao masina irery ihany no anambara ny teny. Sokafo ny fohamam-panahinay Jesosy andray ny teninao ary hiaina ny teninao ary aoka ho tonga fiainana ao anatin'ny tsirairay avy ny teninao. Ny teninao ny fahamarinana Jesosy malala. Ianao no ilainay Jesosy. Misaotra betsaka anao zay dia rainay mandrakizay ny anaranao. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra androany dia mitondra ny lohateny hoe mitondra ny ankonana ao amin'ny ankasitrahan'Andriamanitra. Amen. Raisitsika ny eo amin'ny Jaona 4:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Amen. Tsy fantatro hoe inona mety ady mafy hatrehinao, inona ny tranga saribahana, inona ny mety mahaverihevitra, tsy ahitana fanafana sy mahatapidalakale, fa ny zavatra ny fantatro sy azoko antoka dia izao: Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Tsy misy lalakale intsony ve le tranga? Jesosy ny lalana ary izy ny varavarana. Amen. Tô hiara ny tsindry azo lena ve ianao tsy hita intsony izay rariny, ohatra amin'ny safotofoto izany, ohatra ny fahamarinana izao tontolo izao no miantro ao amin'ny fiainanao, fa tsy le tena rariny avy amin'ny Jesosy. Jesosy ny fahamarinana. Tsy hita be niany hoe makaiza sy manao ahoana ny fiainanao. Jesosy ny fiainana. Rahafitinina dia hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Ninona zavatra eto amin'ity fiainana ity dia izao: Jesosy irery ihany ny solution. Amen. Makasitraka feno an' Jesosy namorona ny tokantrano. Amiko manokana ao aoriany ny mahazanak'Andriamanitra, ao aoriany namonjeny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny tokantrano ny fitahiana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainako. Satria amin'ny alalan'izany tokantrano izany no ampianaran'i Jesosy zavatra be dia be ary hitarihany ahy. Ao anatin'izany tokantrano izany no amolavolany Jesosy anay, ahaizanay mamoaka ilay endriny marina. Ao anatin'izany tokantrano izany no ahaizako hoe ay ve tsy rehefa hoe mety daholo ny zavatra rehetra, rehefa hoe na dia tsy atao ary ny sitrapoko izay tiako dia afaka ny ity foana ako. Ao anatin'ny tokantrano no ahitanao an'izany. Tsy voatery hoe hampifaly anao ny olona izay ianao voanina pirofo hoe tia anahy ny olona, na hoe afaka ity an'ilay olona, fa na ny tiako ny atao na ny tsy tiako ny atao dia za tsy maintsy tia, satria izay. Tena hoe io tokantrano io izany tsy nataotao foana hoe iny io ny izy roa dia mifankatia hono izy roa dia izay. Fa tena hoe ao anatin'io tokantrano io no amolavolan'Andriamanitra anao. Ahoana izany hoe fitiavan'Andriamanitra ny zanany izany, dia tahaka ny itiavanao any zanakao. Ahoana izany hoe tokony hanekeny fiangonana an'Andriamanitra izany, dia tokony hanekeny vehivavy ny lahy. Ahoana izany hoe fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana izany, tahaka ny tokony hitiavan'ny lahy ny vavy. Amen. Dia io tokantrano io izany tena hoe mamola volantsika. Dia jereva ny
andro toko-piainantsika dia io tokantrano eo tsy maintsy mivoaka ianao isan'andro ny ankizy mianatra ianao miasa fa vita ny zokiny ho aiza ianao ho ao atokantrano hiatrika an'izy eo vady amanjanakao eo dia izao tsy fantatrao hoe firy ny durée an'ilay izy fa ka mandeha amin'ilay voyage ihany ve tsy aleo ve atao tsara ilay izy amen ozy izy ny teniny abakoko izay hoe na dia tsy mamotsina aza ny aviavy tsy misy voany ny voaloboka madisy fanantenana ny oliva tsy mahavokatra hohanina ny sa na dia vonoana aza ny ondry ao amin'ny vala tsy misy omby ao apahatra mandisy fanantenana ny ataon'ny olona rehetra ary na dia ny ony maro aza miantra tsy ataoko amono ny fitiavako an'Andriamanitra izany ary tsy ataoko apoaka ny fitiavako an'Andriamanitra izany amen tsy hoe tiako Andriamanitra satria mitaha matériellement izy tsy hoe tiako Andriamanitra na hoe manompo an'Andriamanitra satria amin'izay ny vadiko endry dia mipetraka tsara fa tsy mijery vehivavy ihany na hoe amin'izay ny zanako mipirina tsara non tsy fanantenan-javatra ny tokony hanompontsika an'Andriamanitra na hoe fanantenana hoe amin'izay milamina ny zavatra rehetra tsy izay fa tiantsika Andriamanitra satria izy ny tiantsika taloha tiantsika Andriamanitra satria izy ny antony iainantsika antony fiainantsika amen tiantsika Andriamanitra satria tsy isy dikany ange ianao raha vao ialan'Andriamanitra Andriamanitra no ivy ny fiainako ny sy rehetra amiko dia amin'ny alalan'izany fitiavako an'Andriamanitra izany no amilahako ny tenako ity ny hafa hiaritra ny toetra ny hafa aharitra ny hafa andefitra na ny amin'ny tsirakany ary amelana dia zavatra efa tsy tokony avelantsony ary anantena fa mbola misy fanantenana io amin'ny olona io tahaka ny nanantenan'Andriamanitra hoe mbola iovana io mety adaladala kely izy androany fa mbola iova izy satria fitiavako mahatoky satria fitiavako tsy mamotsitra azy satria fitiavako azy tsy mikandane azy naoviana naoviana fa fitiavako azy manantena azy isan'andro isan'andro hoe mbola iova izy ny fitiavako azy manao izay fomba rehetra ahafahako mamonjy azy izay ny nataon'Andriamanitra tamintsika mbola mihoatra izay ny nataony tamintsika dia inona kosa ny aka mba ataonao ankonana kely ny mba hakian'i Jesosy amintsika dia ataontsika atsikampina ve dia ka misy zavatra kely tsy hita ve dia ampimonomonina jereo tsara ange dinio tsara ange inona mampatonga ny ady ao atokantrano misy filanao kely tsy tanteraka misy sitraponao kely tsy natao dia satria tsy manao izay tiako izany dia tsy tia anahy dia normal mamaly koa tsy normal izany ka ao amin'ny tokantrano misy ny mpivady resahantsika eto dia ny lasy ny vavy ary misy ny zanaka anio manokana dia te resaka bebe kokoa ny amin'ny fitondrana ny zanaka satria olana goavana mila vahana amin'izao fampitaona izao fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka ary na dia hoe miresaka momba ny hoe zanaka ary dia tsaroa fa tsika tsirairay avy koa mitoetra ao mitoerany zanaka satria ianao manana ray aman-dreny ampinoana mifehy anao zanaka ianao izany ary ianao manana an'Andriamanitra ray zanaka ianao izany dia misy fifehezana izany ao amin'izay mila fahendrena avy amin'Andriamanitra isika aizantsika mitandrina sy mitaiza ireo zanak'Andriamanitra izay nakiny no andraikitsika matetika tsika za zany tena hoe tia ny zanako ny olona rehetra tia ny zanany fa za koa hatramin'ny hoe voatekaka zany fotoana voalohany hoe nahakeny dia nafoko ny zavatra rehetra fa hoe tia lasa ohatrany hoe ilay zanako ao ny raison de vivre anao diso aloha izay satria ohatrany hoe za tsy te hiasa fa mampalahelo any zanako fa karakarako aleoko za ihany manao anazy lasa centré amin'io zanakao io foana zany tontolonao rehetra dia izao
rehefa misy ana dia zanako tsy anao io fa an'Andriamanitra. Teo amin'ny fiainanay manokana zanakay fahatelo andray 3 taona dia zao zahako hatramin'izay dia niteny hoe Jesosy tena tsy vitako izany mamoy zanaka izany fa zao ohatrany miteny Jesosy anomo ny anakan'izay zanakay izay dia ohatra miteny Jesosy hoe tsy vitanao ve fa zao nalainy Jesosy ilay zanakay tao amin'ny fahatelo taonany fa zao manohy ianao, manaiky ianao, manaiky ny fitondran'Andriamanitra ianao dia fantatrao tamin'izay nahafantarako hoe ay ity zaza omeny Jesosy anaty tsy anaky izy ity fa nampindraminy anahy fotsiny fa izy ny tena tompony ary izy ny maso mandidy aminy dia afaka manao izay tiany atao amin'io zanak'io izy. Azonareo ve? Fa zao nanandray an'izay lesona izay ahako dia teo amin'ny fiainako ohatrany hoe raha vao misy manjoany zanako dia ohatrany hoe miatra amin'ny hain-dehibe ako lasa hoe le zaza zany lasa hain-dehibe anao. Raha vao misy zavatra kely dia ny fiainanao manontolo vao marary le zaza dia ianao no etsy foana ny tananao lasa mikorontana daholo satria misy manjoany le zaza. Ilaina ny fitiavan-janaka fa aoka tsy ho tonga sampy ny zanakao. Amen. Aoka tsy ho tonga sampy ny vadinao. Aoka Andriamanitra ny loha laharana eo amin'ny fiainanao. Amen. Zay rehetra atsanganao ho sampy dia tsy maintsy arodan'Andriamanitra satria tsy ahafahanao manome voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Mila fahendrena avy amin'Andriamanitra tsika aizantsika mitaiza sy mitandrina ireo zanak'Andriamanitra izay ny akiny no andraikintsika teo hoy izaho hoe indramina le izy. Ao anatin'izany zao tamin'ilay zanakay fahatelo le hoe anohy izay dia ianao izany mba manonofy ay ity zanakay ity atao an'izao mba misy nofinofy fa zao hoy izy Andriamanitra hoe ampy ny fotoana nindraminareo azy fa alaiko amin'izay inona ny teneninao. Mionona no afaka ataonao dia misaotra an'Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'izay 3 taona izay. Andriamanitra izay nanorotoro azy tao am-boaka no efa manana drafitra sy planina ho an'ireo na mbola tsy nitorotoroana tao an-kibon'ny neny ary izy dia efa misy planina ho an'ny zanakao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 1:5 manao hoe atry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany ekipo no efa fantatro ary atry ny fony anao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko sy notendreko ho mpaminano amin'ny firenena. Jeremia zany mbola tsy tao an-kibon-dreniny akoriny dia efa manana anjara voatendry, efa manana planina. Zaho sy ianao indraindray tsika mbola manontany hoe inona ary ny anjara voatendrika, inona ary ny antom-pisiko fa zao manakekeza kely an'Andriamanitra fa mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao, mbola tsy nitorotoroany ny dada sy neny akory ianao no efa misy anjara voatendry ho anao. Tsy misy olona hoe teraka izany dia hoe terapoana tsisy antom-pisina fa matoa ianao tsy mifankahita amin'ny antom-pisina dia na ianao tsy miconsulte tsy nanontany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra inona le antom-pisiko. Amen. Ny antom-pisitsika voalohany indrindrany aloha dia izao ny anao sitrapon'Andriamanitra ary ny anahaka an' Jesosy. Amen. Zay no antom-pisina. Aza mijery hoe ho lasa mpaminany ave ohatran'ny Jeremia, ho lasa mpitandrina ave, ho lasa zao ave. Tsy zay aloha. Zay aty ariana fa ny voalohany indrindrany dia izao anao sitrapon'Andriamanitra, anahaka an' Jesosy, amoaka ny endrik'Andriamanitra nataony tao anatinao. Amen. Manana fihevitra sy planina ho antsika sy ny taranantsika Andriamanitra. Tena voataha mihitsy tamin'ny nampiasan'Andriamanitra ny pasteur Bobo tamin'ny herinandro, tamin'ilay teniny zarainy satria tena ni-inspiré be ilay izy. Izay mivady zany manana zanaka mianadahy zay hoe mbola eo atokantranonay
dia izay zany fampiresaka satria efa nitaiza mirahavavy voalohany izay dia rehefa natao ny bilan ohatrany hoe misy tsy mety tsy hoe ohatrany fa tena misy tsy mety satria be dia be nitaizana an'ilay zaza tamin'ny fiketrehana tamin'ny tiako tenena hoe tamin'ny saina zany sy ny fahaiza-manao sy ny fahendren'izao tontolo izao sy tamin'ny fieritreretana hoe ahoana dia ndresaka vao tamin'iny taloha kely ny pasteur Bobo na nitoriny dia ndresaka izay mivady hoe ahoana ka ny tena hoe fahendrena hitaizantsika andreto zanakitsika reto fa tena hoe tsy te hanao erreur atsony any amin'ny hitaizako any zanako tsy te ho diso eo anatrehan'Andriamanitra any amin'ny fomba fitaizanany ankizy dia vakiko kely aminareo nge le tenin'Andriamanitra vakian'ny pasteur Bobo hoe mpitsara 7:12 ndresaka momba ny Samsona izy 9:9 ka hatramin'ny 12 fahavalo dia dingango dia tonga dia 12 ary manona angataka tamin'i Jehovah ka nanao hoe tompo aoka ankaty aminay indray ny lehilahin'Andriamanitra ilay efa ny rahinao ka hampianatra anay nitondranay ny zaza izay ho tekaka 12 dia hoy Manoa raha tatekaka ilay teninao ahoana nge nitondranay ny zaza ary inona no asany tantaran'ny Samsona sy ny ray aman-dreniny ao am-pitsara 7:12 teo rafitinina dia momba ry zareo tsy nitekaka fa tamin'ny andro iray dia namangy azy ireo Andriamanitra ary nanambara taminy fa toejazy ka matoa dia nanome Andriamanitra zany hoe zao ny tokony ho tandremanareo zao ny tsy azo atao nanomboka n'ilay zaza vao nitsaika teo am-boaka dia rehefa aveo tsy hoe izay fotsiny fa izy ireo mihitsy ny insista nangataka tamin'Andriamanitra ny fomba hitondrana sy hitaizana n'ilay zaza fatary tsara fa Samsona tsy hoe hozy izy Andriamanitra hoe ao i vadiny Manoa atao be voka fa tsy mananjanaka fa mba izay mifaniriany fony non Samsona napetraka tao akibony Manoa noho ny mission bien déterminée noho ny planina anankiray tena efa matipaika an'Andriamanitra dia izay ny antony noho izany fantatry Manoa mivady tsara zany hoe ohatrany Nazariana ity ohatrany misy fitandritandremana be tsy atsika zany ity tsy itsika zany no napatapaka hoe alefatsika atsy amin'ny école latsy dia ampanaovitsika médecine dia zao fa andao anontany an'Andriamanitra tsara hoe ahoana ny fomba hitondrana azy ahoana ny fomba hitaizana azy tsika ray aman-dreny manahoana tsika amin'ireo zanakitsika ireo indraindray efa voafaritra tsika hatraminy hoe ity ny tiako ho vadina na nytany an'Andriamanitra ve ianao hoe iny ve ilay anjara voatendrina sa mba fanikinao hoe mahafinaritra ana ilay fianakaviana dia izay fa misy anjara voatendry misy planina efa nisokitan'Andriamanitra tena hoe mianatra miaraka amin'Andriamanitra satria ny tena zany tena mba maniry koa hoe mba ohatra kosany aloha hoe ampanambady zaza tsy aleo ve mba samy mino fa zao tsy anjarako ny miteny hoe ianona ny tiako zao fa anjaran'Andriamanitra zany amen mila manontany an'Andriamanitra tsika ny amin'ny hitondrana ny zanatsika tsirairay avy izay zao efatra mianadahy zanakay fa zao nitondrana ny vavy matoa tsy mitovy amin'ny vavy efa tsy mitovy amin'ny fagavavy tsy mitovy amin'ilay fagalahy fa samy manana ny personnalité andreo samy manana ny andraisany azy ireo ary samy manana ny planiny eo amin'Andriamanitra izy indrindrandrindra tsy afaka ataoko hoe ray kibo ray tato anatika nareo mitovy ndray nareo mitovy ndrenareo zao ny régime ho anareo efatra nanandrana ihany fa tsy nety le izy tsy nety satria ny anankiray mila choc-choquenao vao mihetsika ny anankiray ka tsy mandeha mitsaitsaika ianao
zay ianao vao tafiditra dia noho izany ka ohatra ka amin'izy efatra ianao eto ako misaokisaoky eto mitsaitsaika eto anao zao lasa adala ianao satria eo izy efatra tena fa zao manontania an'Andriamanitra ahoana ny approcheko amin'ity zazy ity inona ny fahendrena Jesosy hitondrako an'ity zazy ity aoka tsy n'izay tiako no imposeko amin'ity zazy ity hitanareo mampatonga ny ankizy lasa mirebelle ny tena irébellion koa i pasteur Bobo tamin'ny heriny dia zao satria tsy henonao izy fa terenao amin'ilay tianao dia manohitra izy aveo satria mety tsy izay koa ilay planin'Andriamanitra ho azy dia ianao nefa manaiky ty kare ty misy atsika dia tsy mahazo mivoaka an'io kare io ianao fa ka vao mivoaka an'io ianao dia any amin'ny elo mora be amintsika kay aman-dreny indraindray rehefa tsy tafapita ilay tiantsika atao dia zao ampitahorintsika ilay zaza ohatra ny nataony Adama tamin'ny Eva hoe matahotra loatra izy sao dia hihinana an'ilay voankazo voarary Eva dia ozy izy Adama hoe raha vao tendrenao fotsiny io dia maty ianao raha tendrenao sy hinananao nanendry Eva aiza koa za izay maty eo nihinana izy mbola tsy maty afa omeko kotoa militsika manontany an'Andriamanitra hoy tokoa manko ny voasoratra ao amin'ny Kolosiana 3:9-20 ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy foy izy dia raisitsika indray ny Efesiana 4:9-4 manao hoe ary ianareo ray aza mampahatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo izy amen hitanao tsika nampitandreman'Andriamanitra andreo zanatsika ireo andreo ankohonantsika ireo fa tsy hanaoty façon ilay izy fa zao mila hevitra amin'Andriamanitra tsika hoe ahoana Andriamanitra no hitondrako azy zay zao ohatra hoe misy efa mianatra mandray lesona ianao amin'ny farany rehefa midona foana fa ohatra hoe manao zavatra tsy mety zany ilay ankizy dia tonga zany talolo vao hoe zao dia tonga dia zao takotako zany hoe miakatra ny ceinture miakatra ny fandrahoana na miakatra n'izao satria tsisy ilay patience fa hoe ilay zavatra tianao ilamina no haingana dia ampitahorinao ny ankizy ampiororonao kapohanao fa zao rehefa manao zavatra tena tsy mety indraindray ilay ataon'ilay ankizy dia zao mieritreritra aloha ianao mangina tsara mihitsy ny aloha ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao izay hoe aoka alay miteny malady miaina malay kotezitra zavatra voalohany tokony ataontsika dia hoe fa maninona ary ilay zaza no nanao ohatran'io inona no nahatonga azy miezaka ianao mba micomprendre anazy dia manontany fa maninona ianao no nanao ohatray tsy voatery hibetroka foantsika dia zao za zany lasa matahotra hoe satria ohatrany hoe tamin'ny zanakay rovavy voalohany tena hoe régime militaire dia couchez-vous mitenoneny aloha dia couchez-vous dia manakaka daholo ny atao trano miakatra ny ceinture rehefa any taty ariana tsy nety ilay izy ataonao couchez-vous izy fa vao maika izy limité zany couchez-vous anao io tsy mandrakizay io fa sady zao le izy lasa tsy fantatry ny ankizy le raison an'le izy fa lasa fampitahorana ndraindray ary amin'ny tenin'Andriamanitra ohatra hoe tianao hivavaka le ankizy dia zao no tenenao mandehana mivavaka fa ka tsy zany nareo mankany amin'ny elo dia rehefa aveo indray tenenao vavanareo manompo-tsara n'Andriamanitra fa ka tsy zany tsy tafita dia na le ankizy aka tsy mahazo hoe mila tampony ve zany le Andriamanitra ohatrany hoe ohatra tsika ihany ohatrany hoe nampindramina antsika ireo zazy ireo fa an'Andriamanitra
fa kosa mba nifidy asa ianao izy a mba hitandrina azy ozy izy ny voasokatra ao amin'ny Genesis a 12:7 manao hoe fa efa nifidy azy ao mba hadidiny zanany sy ny takana mandimby azy a hitandremany ireo ny lalan'i Jehova anao izay marina sy mahitsy mba hitondrany Jehova amin'ny Abrahama izay efa nolazainy taminy. Inona ary a ny tokony atao tsika zany a na notendrena andidy azy a andeha hitandrina ny lalan'i Jehova. Dia voalohany indrindrany aloha dia ao amin'ny ohabolana 2:29 manao hoe zako amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Zao a rehefa nitondra le zaza le vao nitsaika le zaza tao akibon'ny vadiny manoa dia zao efa nanome zavatra be dia be a Andriamanitra hitandremana an'io vao tato am-boaka tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao tsy mahazo manao an'izao dia zao mbola ao am-boaka zany ny zaza eny am-panombohana mihitsiny dia tokony tsika manazatra ny zanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Magaga fa tamin'izany mbola tsy nandeha ny siansa hoe io zaza io nge ampianaonao ka ataonao an'izao dia mireagir fa Andriamanitra tonga dia mahafantatra hoe mbola ao akibo io a dia efa afaka mandray, ao akibo io dia efa zako tsy misotro toaka, ao akibo io dia zako makatoa. Dia ohatr'izay tsika tokony vao mitsaika zany ny zaza dia tonga dia zakontsika tenin'Andriamanitra. Amen. Fa kio ny Baiboly tenenao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy adala kokony ianao ka ohatra ka miteny ndraiky amin'ny kibonao eo, tsy miteny ndraiky amin'ny kibonao ianao fa miteny amin'ilay zaza satria misy fanahin'Andriamanitra nge izy. Fanahin'Andriamanitra nge afaka mi-se connecter. Amen. Rehefa teraka izy a dia efa teneno izy hoe ohatran'izay aloha no hitantsika ato hoe tsy mahazo misotro toaka, tsy mahazo mihinana zavatra mahadomela, tsy afaka manao zavatra tsy akasitrahan'Andriamanitra, resahana momba an'Andriamanitra sy ny sitrapony. Rehefa teraka izy a dia mitohy ny fanazarana azy amin'ny lalana tokony alehany, ny fiainana tokony iaina, ny valeur izay tokony hijoroany. Mizaka ianao a na mbola kely ary izy dia mamaky tenin'Andriamanitra eo anoloana. Na voateraka ary izy mivavaka fa tsika mieritreritra hoe tsy ao an-tsaina zany fa misy zavatra ara-pananga io e, misy zavatra miditra. Fanazaran'izany a tsy vita hoe nanao azay a efa vita zay a nanao androany a fa vanazaran'izany a isan'andro miverina foana, isan'andro miverina foana. Rehefa zay no ataonao a dia zao mety hisy ny tafiotra, mety misy ny alondrano misafotofoto mandrigotra n'ilay zanakao rehefa mele bebe izy a, mety raha ny hita amin'ny masonao dia ohatrany hoe efa very ilay vonafafika tao amin'ity zazy ity a, fa zao raha ohatra ka zay no nataonao ninona mety zavatra mitranga eo dia zao tsy maintsy voatahiry izay vonafafinao izay. Amen. Raha ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no nafafinao teo, tsy maty izany io fa tsy maintsy mi-se manifester io a tôt ou tard. Amen. Rehefa mialehibe manko ny zaza tsy voafehanao anatin'ilay tontolo kely nasianao azy taloha. Tamin'ny voalohany tamin'ny mbola kely izao izy ilay ohatra hoe vao mianatra mandeha dia afaka fefenao amin'ilay parka na hoe ao anaty berceau dia apetraka ao dia ampy azy io. Fa zao vao mialehibe fotsiny io dia miala amin'io berceau io ny tadaviny na io parka io dia miala. Dia avy eo indray mba ao an-tokotaninareo fa rehefa avy eo dia hivoaka ivelan'io tokotany io izy. Nisy fotoana mitaiza voalohany mitaiza moa zany dia
dia mahita an'ilay zavatra miseho amin'izao tontolo izao dia nanomboka natao ohatra hoe ahoana ity zazy ity dia nalay mpanahy satria za mampianatra ny zanakay izay rehefa hifa sy ohatr'izany dia nalay mpanahy zany hoe zao dia mba solution ary no hoe manao homeschooling moa ny fiteny azy hoe mianatra ao an-trano le zaza amin'izay tsy mifanerasera amin'izao tontolo izao fa amin'izay voafehy an'le milieu anao dia ao fa zao tsy izay le solution satria izao raha ohatra ka nataonao izay izy ka hoe raha makatoa izy raha makatoa izy dia izao anao an'izay izy fa vao mivoaka ny tokontaninao izy ka misy manjoa azy dia aratra izy avy eo lasa marefo le zanakao vao misy zavatra dia makatra tafitoana na fitoana ihany lasa susceptible be le zaza satria surprotégenao loatra fa tsy nizarinao ahatato ny shokisoky any ivelany dia miaro ny tenany dia mianatra miantso an'Andriamanitra na Jesosy ary rehefa nandeha izy tsy niteny hoe makaty Israely daholo nareo dia ato daholo mitangorona fa hozy izy nivavaka tamindray iny izy Jaona 7:20 5:15 sy 6:20 amin'ny anaran'i Jesosy izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiaro azy amin'ny ratsy tsy naman'izao tontolo izao izy tahakay tsy naman'izao tontolo izao Jesosy zany tsy miteny hoe tiana antsika kay atokano ary dia tiana n'izao tontolo izao fa samy ao na ny an'izao tontolo izao na ny antsika fa ny zavatra ataoko izy Jesosy dia efa namafy ny teniko tao amin'izy ireo ahako dia ny anjakako izao no mivavaka aminao mba ho voaaro amin'ny fotoaman-dratsy izy misy fotoantsika nandritrin'izy le mbola kely mbola teo amintsika foana namafy teny fa rehefa miala eo amin'ny sehatry ny tokantranontsika izy dia izao vavaka mba amoa lay vo na fafy tao aminy mila fatarina dia izao vo tena marina ve na fafy tao aminy sa vo hybride le miaro fandrahonana kely miaro fampitahorana miaro chantage ndraindray antsika mitory ny tenin'Andriamanitra fa misy chantage ao ambadika ao ndraindray misy zavatra tiantsika ho tonga dia amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra no ampasintsika le message te ampahery anao matoky sy marin'Andriamanitra ninona vomy fahamarinana na fafinao tao amin'ny zaza tao amin'ny zanakao dia tsy maintsy hamotsiny zany tsy maintsy hamoa zany ary tonga vokatra zany rehefa tondrahanao amin'ny vavaka tondrahanao fiombonanao amin'Andriamanitra ary fanaovanao ny sitrapon'Andriamanitra tsisy fepetra izay le nitenen'le mpiandro ny fonjana ny tany hoe inona ary no ataonay mba ho vonjeny izay dia ozy izy le apôstôly hoe minoany Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao amen raisitsika salamo 7:30 5:4 amin'ny anaran'i Jesosy vakiko amin'ny teny frantsay le izy azafady version Louis II fa izay no malaza azy coucou aussi c'est un tenin'Andriamanitra fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire rehefa ataonao tena hoe sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra dia tsy mila tsony ianao hoe ndeha hifadianina hono izy hangataka an'izao amin'izay valiana tsy ny fifadianao hanina no amalian'Andriamanitra anao fa ny zavatra rehetra ilainao efa vitany teo amin'ny azo fijaliana fa ianao mety tsara amin'ny Jesosy no mampatonga na tsy miteny ary ianao dia tonga dia hoe etaetan'io ny avonjy ny ankonana dia mikasika ny ankonanao Andriamanitra amen fa ny hitsika tsikairainga hoe mba handova lanitra ny ankonantsika fa izao
aza mijery fisafotofotony drivotra, aza mijery hoe ay lasa nanao an'izao izy dia lasa nananina dia lasa zao miakatra tension amin'izany tsika tsy mahita tory fa zao ataovy ny sitrapon'Andriamanitra ny anao sy Jesosy regleo tsara ekeo zay zavatra rehetra teny tsika zany tena ohatrany hoe za aloha dia ohatra zany mihitsy le mieritreritra zany am'le hoe ahoana moa zany ny ampiovan'reto zazy reto raha ohatra ka tsy miazira zany ohatrany hoe mila mifanapiako Andriamanitra tsy mahay an'le hoe tonga dia mamotsitra eo atongotry ny tompo fa sady avotsitra le izy no alaiko eo ny gereko dia aveo tsy mihetsika mihitsy Andriamanitra ary izay ny tenenan'Andriamanitra amin'ny vatana mihitsy hoe mamitsoka kely manetretena mamitsoka kely dia izay zavatra kasihan'ny tananao izy Jesosy tsy afaka raisiko tanana intsony mamitsoka fotsiny amen hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 9:7 manao hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany ito matetika nandraisantsika azy hoe resaka ny haniny ny fitafiana fa ny amin'ny atsipiriam-piainanao dia izao ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ataovy conforme an'izay tadiavin'Andriamanitra ny fiainanao fa rehefa izay no ataonao dia mety ho azy izay le hoe il te donnera ce que ton cœur désire amen rehefa tsisy tsony ny zavatra hoe ampandeferanao an'Andriamanitra sy ny sitrapony dia mety ny zavatra rehetra amen ahoana ary no hitaizako ny ankonako ao amin'ilay akasitrahan'Andriamanitra alohan'ny angatsika dia izao misy didy roa lehibe izay nandidiany Jesosy atsika ary io didy roa lehibe io zany voafehan'io didy roa lehibe io ny zavatra tokony ampitaitsika amin'ny zanatsika amen Matthieu 2:20-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jesosy taminy tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no iantonany ny lalàna rehetra sy ny mpaminany dia mitoy an'le ohabolana 22:6 teo le toy an'le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dia raisitsika ny ao amin'ny Deutéronomie 9:1-9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mihainory Israely Jehovahandriamanitsika dia Jehova iray ihany ary tiavany Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra ary aoka ho amponao izao teny andidiko anao anio izao dia ampianaro tsara ny zanakao zany ary esao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo ary fehezo famantarana eo amin'ny tananao ireny ary aoka ho fefampatsiarovana eo ambonin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolam-bakavaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao amen dia raisitsika indray ny Deutéronomie 11:1-17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa latsao amin'ny fonareo sy ao amin'ny fanahinareo izao teniko izao ary fehezo famantarana ao amin'ny tananareo izy ka aoka ho fefampatsiarovana eo ambonin'ny andrinareo ary ampianaro ny zanakareo izany ka resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo ary soraty eo amin'ny tolam-bakavarana ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao izy amen ohatrany hoe avereny foana le izy avereny foana ampianaro anazy foana aza mitsahatra mihitsy fa mamafaza foana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia izao tsy haiko tsika raha efa tratran'izao fa ohatra hoe misy fotoana ohatra amin'ny hariva
natoka amin'ny mpianakavy hoe anaovana cellule. Dia eo zany mba hoe mizaka ny mpianakavy. Fa zao indraindray aloha kely ilay cellule misy zavatra mitranga. Dia zao tsy free tsony ianao, tsy liboka tsony ianao zany fa laginina. Dia zao lasa nany ianao an'ilay cellule ka tena tsy mety. Ianao kosa ve vao avy vao avy ndrefitra be teky dia hoe anao cellule dia hivavaka mampime. Fa zao na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zany tokony mamafy foantsika. Dia izay ny zavatra voalohany indrindra mifehy an'ity fontsika ity. Satria ozy izy satana hoe amin'ny fito misy zavatra sainy mipoaka kely. Dia zao gava indray aloha le fivigim-pianakaviana ampinono. Satria zao tsy disponible ho ny foniny fa nisy nanafitohina. Ho avy Jesosy mila mifehy tenitsika dia mila mifehy fo dia mila mifehy teny. Ao anatin'ny fanazakana koa dia mila misy modely ho tahafin'ny zaza. Ka manamarikitsika ka mamarintsika ho any ankizivavy kely zao ohatra. Dia ny reniny modely hitany eo atokantrano eo foana. Dia zao izay ataony reniny no ataon'ilay zazavavy kely. Ohatra zany zao hoe efa mananjandro io vehivavy kely io ka raha mampinono ilay reniny dia maka sary bakolo koa izy dia mampinono. Zany hoe ninona zany ataon'ilay mamany dia ataon'ilay zanany koa. Dia zao mamafy tenin'Andriamanitsika maraina atoandro hariva matory izy efa mesona ianao mbola mamafy teny ihany. Fa zao mila misy modely ho hitany ao. Teny tsy ampy teny tsy ampy. Ary raha ny ankizy raha teneninao zavatra be dia be izy tsy voazony sainy zany. Fa raha ohatra ianao ohatrany hoe izay ny akaiky indrindra amin'ny ankizy rehefa te hampita zavatra aminy ianao dia manao tantara kely na manao teatra kely. Dia zao tonga dia voarainy ilay zavatra ary miraikitra ao am-pony ao an-tsainy. Dia zao ary mila modely ny ankizy. Ianao zany efa mamafy teny fa mila modely izy ao atokantrano. Inona nefa no anazakatsika ray aman-dreny ny ankonantsika ao atokantrano. Resaka fiainan'olona ve avy mivavaka dia ve mipozin-dranona kosa ny aloha takoritsika ve bitsibitsika ve tsikera ve resaka mahakasika ny fahalemen-dranona sy ny anina ve resaka mikasika ny tsy fahombiazan'ny hafa ve resaka tsy mitondra filazantsara zany. Zay ve no ataonao mameno ny trano. Raha ohatra ka zany moa zany tsy fantatro fa ohatrany hoe any amin'ny fianarany zanakay zao dia ohatrany hoe amin'izao vanim-potoana zao amin'izao vanim-potoana zao ohatrany hoe mirongatra be ny harcèlement ao am-pianarana. Ny hoe harcèlement verbal ohatrany hoe sy mifaniliana sy mety misy harcèlement physique mihitsy. Satria amin'ilay hainao manjery izay aloha no hitan'ny ankizy dia averiny fa mety ilay izy dia izay no ataony. Dia ohatr'izay satria izay modely hita fa dada sy neny mandeha miasa dia reraka mody any an-trano dia matory dia ny hainao manjery no mampianatra ny ankizy eo dia ataon'ilay izy avy eo dia gaga ianao. Ka ohatra ka misy olona ivelan'ny tokantrano ohatran'ilay resaka ohatra hoe any am-pianarana misy miharcelé any zanakao nanao tsy mety tamin'ny ankonana. Inona ny réaction ao an-tokantrano? Mandeha amin'ny fitiavana manarikely ka ve dia mitondra ambavaka an'ilay nanao tsy mety. Mampirisika ny ankonanao hanao soa ve na nasiana ratsy ary. Sa lasa resabe ao an-tokantrano hoe mba tsy vanina koa iny zany kosa ny nanaovana zanakay. Ino tena ohatrany tsy milama mihitsy. Zany ve fanakatsiana ve zay ve no amahanantsika ny zanakintsika. Dia rehefa fanatsika an'izay izy dia lasa mandray ny vony fankahalana daholo manomboka amin'ny loham-pianakaviana ka hatramin'ny sosikioty kely ao an-trano.
ho avy Jesosy, inona no mahananao ny ankonanao? Resak'olona ve? Raha manana fotoana iresahan'olona, aleo miresaka ny tenanao amin'ny Jesosy. Jesosy, za nge Jesosy mbola mialina foana, za nge Jesosy mbola zao foana, za nge Jesosy mbola ohatra ny tena mafy amiko ny amelan'ilay olona itsy. Aleo izay no atao resaka. Raha ohatra raisiko ilay hoe olona mety hoe nanao ny harcelé ny zanakao, lasa fahavalonareo mianakavy ve ilay olona, sa lasa sujet de prière mba ahavonjy azy sy hanova azy? Raha ny ankizivavy kely maka tahaka ny reniny ary manao izay ataony, isika kosany mila manahaka an' Jesosy. Amen. Ahoana ny tenen'i Jesosy? Matthieu 5:17-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza hoe tsy avy ny namanao ary mankahala ny fahavalonao, fa izao kosa milaza aminareo hoe tsy avy ny fahavalonareo ary mivavah ho an'izay manenjika anareo, mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo, fa izy mamposaka ny masoandriny amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona ny valim-pity azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra azy tsy mba manao izany koa va? Ary raha ny rahalahinareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa azy tsy mba manao toy izany ihany koa ihany va? Koa amin'izany, aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra. Mamela amaky fotsiny ny andininy 7:7 amin'ny teny frantsay, manao hoe: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Am Jesosy zany na aminao na amin'ny olona tsy mivavaka ka dia normal be, rehefa tia dia tiako, rehefa ahitako intérêt dia tiako, rehefa manisy soa dia tiako, rehefa manao sitrapoky rehetra dia tiako. Fa zao neny Jesosy dia tsy izay, fa raha mety eo izy dia hoe ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Amen. Ary ilay izy efa omeny Jesosy atsika ny la clé. Ozy izy amin'ilay 44 teo dia ozy izy hoe: aimez vos ennemis, izany hoe tia ny fahavalo izay mitsangako ho fahavalo. Mahalaginina ny ataon'ilay olona, fa zao tsy maintsy tia ianao. Amen. Satria izay ny tenin'i Jesosy. Faharoa, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez zany bénira zany mitsodrano, miteny zavatra tsara, maudira manozina. Raha ohatra ve ianao mahare fosafosa mahakasika anao any ambadika any, dia ianao ve voalohany indrindrany aloha hiteny hoe za aky mifosany dia mampiseho ny tenanao victime. Dia rehefa avy eo ontsa ny tenanao ianao dia ilaza ratsy an'iny olona iny koa hoe izy raha manao izao koa izy zao, izy zao, ohatrany hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, fosa solon'ny fosa. Zay le izy. Fa zao zavatra tokony atao dia mitsodrano ireo izay manozina, mitenena zavatra tsara. Mety hoe misy olona miteniteny foana be mahakasika anao, fa izao raha mitady ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao dia tsy miteniteny eraky ny vazatany izay mety fahalemeny na zavatra fahadisoana nataony, fa ny zavatra tokony ataonao dia mitsodrano azy. Raha hitanao hoe mba misy zavatra tsara ihany eny aminy dia ilay zavatra tsara eny aminy lazaina, fa ilay zavatra ratsy saromana. Izay ilay hoe manaro kely, ka ohatrany hoe tonga dia atao escape zany. Dia zao raha ohatra ka tena hoe fa simba mafy ny masonao ka tsy mahita zavatra tsara intsony, dia tsofokano izy, teneno izay tianao hitranga aminy, fa aoka tsy hiteny zavatra ratsy ny vavanao.
Fahatelo aussi c'est un tenin'Andriamanitra. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ho an'ny olona rehetra zany zay mety hoe manao zavatra ratsy anao dia zao vavao azy. Vavao azy. Tsy hoe mivavao azy mba ho latsaha mivakatra izy na tsy fantatro, fa mivavao azy mba hamindran'Andriamanitra fo izy, mba hiova izy, mba hiala le fangidiana ao anatiny. Ianao nge tsy mahafantatra ny zavatra andalovan'ny olona e. Ny akamaroan'ny olona nge matoa izy mirebelle be na misy zavatra hoe tsy tiany erehana intsony ny zavatra nandratra azy mafy. Dia iny endrika rébellion iny ohatrany hoe ary manarona an'le ratrapo satria tsy tiany intsony hoe ho voa ohatran'iny izy. Ohatrany hoe fiarovan-tenany izany dia lasa ohatrany hoe rebelle le olona e. Fa zao honena tsy Jesosy tsy fantatro hoe inona ny problème. Ianao mahafantatra ny fosiny voany fa zao mamindra fo aminy. Raha misy olana izy Jesosy mety hoe tsy fantatro vao kitakita ve izy, mety hoe nailika ve izy, tsy fantatrao mihitsy ny pasehan'iny olona iny tamin'izy mbola kely, tsy fantatrao ny zavatra atrehany rehefa avy eo mety mampiasa saina azy, fa aoka tsy hitsaranao azy zany. Amen. Aoka tsika hanana mason'i Jesosy. Jesosy na hoe nandefina azy dia zao mbola famindrapo foana, mbola tsy fantany izay nataony, mbola zay foana. Le izy koa zany mampianatra ny zanakitsika dia zao tsy hoe resaka prinsipa maka ndao indray hivavaka, ndao indray hodilirana fa hanana le ataviziny ireny, fa zao ianao mila mijoro mba ho modely tsara ho tahafin'ny ankizy. Amen. Efa makana dia misy vavolombelona kely zaraiko. Tamin'ny taizany zanakay vavy matoa dia izay moa zany le voalohany kobay kely. Dia ianao zany tena hoe mitsara olona satria mijery olona ianao dia ny paoziny ity ohatrany tsy mety amiko fa ny pataloha rovitra, ny coiffure ohatr'izao ohatrany hoe tsy mety amiko dia amiko maditro io. Teneninao le zanakao avy eo aza miakakaraka amin'ireny fa tsy mety reny olona reny. Dia indray andro izao no tenen'ny le zanakay anahy zany, neny tsika kristiana eno dia Jesosy io sisy tsy manao an'izany, Jesosy io sisy tsy mitsara, Jesosy io sisy tsy ohatrany hoe manilika olona zany. Dia ahoana koa sisy maha-kristiana, ahoana zany ny amonjenan'ireo olona ireo raha tsika manilika an'le olona, raha tsika mitsara an'le olona. Dia tratra ianao tsy ka hierovako anareo ane zany tsy mahazo manao mauvaise fréquentation. Dia izako zany anjely ve zany no amonjy an'ireo olona ireo. Ahoana sisy ny teny Jesosy tao amin'ny Jaona 17 teo, tsy nianala azy eo amin'izao tontolo izao izy fa niaro azy amin'ny ratsy. Mandeha any am-pianarana ny zanakao be dia be mauvaise influence any, be dia be ny zavatra mitranga any. Dia tsy ianao tsy ho lasa fahavalonao daholo indray fianarana hoe itsy mandoko volo, itsy misotro toaka, itsy manao an'izao, itsy ohatra miteniteny ratsy itsy izao. Tsy ho voafehanao amin'izao, izay aloha ny tontolo misy azy. Ka tsy izany izy dia fehezinao ao an-tranonao eo, fa izao anjaranao ny namafy dia anjaranao mitondra mbavaka ny zanakao. Ndao tsika hitsangana hivavaka. Jesosy misaotra betsaka anao izay ny amin'ny teninao. Mangataka Jesosy mba tena hoe ny fanahinao masina no hanampy anay ray aman-dreny ahaizanay mitaiza an'ireo zanaka nankininao aminay. Jesosy ao an-tokantrano ao izay,
aoka tsy manjary le finoany le zanakainy mihitsy ny mise en cause satria tsy azo ntsony hoe ny teny tohina aminy isan'andro isan'andro mahakasika an' Jesosy fitiavana nefa ny ray aman-dreny mi-encourager azy hiala amin'ny hafa dia manjary tsy fantantsony hoe inona ny tokony atao. Aok'izay Jesosy ho tena kristianina authentika sady mampianatra ny teninao ny miaina ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy amen. Tehakitsika andraisan'ny mpanompon'Andriamanitra. Teka mafipitsika ho an' Jesosy. Alleluia, mazotoana vetivety Ya to tena fanatritsika ho fankasitratsika an'Andriamanitra. Soratsika an' Jesosy fa pasteur M+4 no nitsangana teo maman 4 efatra ny efa témoignage afaka nentina mino nandray daholo ny rehetra teto zavatra voaraika ihany koa dia matoa Andriamanitra mampianatra ny rehetra izay tonga eto ny amin'ny fitaizana zanaka azo daholo izay mbola mangetaheta sy maniry izany. Amen. Andriamanitra mantsy marina sy mahatoky izy. Dia ny teny tsy hoe raisina fotsiny mampifalifaly fotsiny na mampiaiky fotsiny hoe tena marina daholo izy teo fa afaka tonga dia iainany reny afaka piarina eo amin'ny fiainana andavanandro. Zavatra be deaibe teo nampitain'i Jesosy tsy izay tianao fa izay tia n'Andriamanitra. Dia ny ahafantarana an'izay ao amin'ny vavaka. Amen. Dia ny teny tsy hoe zaraina fotsiny fa iainana nisy sitrapon'Andriamanitra be deaibe teo voalaza tahaka ny hoe tiava fahavalo vava ho an'izay manenjika tsofirano ny mpanao ratsy. Dia to dia aplike eo zay tsy noho ny aza hoe tsy hoe io fa miaino le zanako andeha mody manao sy tratro ihany ane ianao satria avy eo gaga le zanako sendra nandalo ka ianao hafa mihitsy ka rehefa tsy eo masina ohatra zany. Dia aleo to dia miaina ampatsorana fa miaina amina tena hoe fiaina vaovao. Mihina fa voatany tokantrano rehetra izay nanatrika teto miverena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manontanian'Andriamanitra, dia ho hitanao fa tena amaly Andriamanitra. Dia ao anatin'izay valo teny omen'Andriamanitra izay dia izotra ho any amin'ny fahatsarana ny tokantranonao, izotra ho any amin'ny fahatanterahana, izotra ho any amin'ny fandresena, izotra ho any amin'ny voninahitra. Amen. Taontsika hitsangana ary afafantanao dia isaoran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo ankasitrao fa isan'izay nitarihany ray ianao tonga soa teto amin'ity toerana ity andreteny sarobidi ny teny omen'Andriamanitra, teny fiainana, teny fahamarinana, teny mamangy, teny manova, teny manintsy, teny manangana. Misaotra ray aminaran'i Jesosy ny sekoly tokantrano. Saotra fa nampatsahivinao zay fa tena tianao hankasitrahana ny tokantrano tsiraray avy ireo. Saotra betsaka fa natao zay anetry tena anaiky ny sitraponao, anana fiankinana ametraka ny asarobidin'ny fitondranao. Vavaka izay Jesosy mba hanana fahazarana tsara ny tsiraray avy, ho zatra mametraka eo anatrehanao ny amin'ny fanontaniana, ny amin'ny fierana, ny amin'ny zavatra tokony atao tokantrano, ny fafana mampiaina ny teny rehetra izay voaray ho avy hatrany dia aplike ao tokantrano. Tsarovy ny ray aman-dreny rehetra izay mitaiza manatrika eto, tsarovy ihany koa ireo izay mbola omenao taranaka ara-potoana, nareo izay mbola mpitovo omenao anjara fanambadiana sy tokantrano. Saotra fa bagazy tsara ahafahana mamakivaky tontolo andro vaovao sy herinandro vaovao ny teny izay nomenao. Ary eny tokoa fa ny zanaka izay ataonao eo amin'ny fiainana tokantranonay dia tsy anay tokoa kay fa anao. Ny anjaranay dia mamafy teny, mijoro tsara dia mivavaka. Misaotra Jesosy fa manasitrana ianao, misaotra fa manafaka ianao ary manokatra ny lalana ho an'ny tokantrano izay tonga eto. Mivavaka izay ray aminaran'i Jesosy mba hositranonao raha misy ny tokantrano maratra, tokantrano marary. Aoka ho tafaverinao aminao izay tokantrano lavitra anao, aoka ho tokantrano feno ny sitraponao indray ny tokantrano izay tonga maheno zany teny zany, raha tokantrano ivelany sitraponao. Vavaka izay ray aminaran'i Jesosy mba ho tanteraka ny fitaizanay ny zanaka ny menao anay tsiraray avy, mba ho zanaka tafajoro
tena alalanao araka ny fahamarinany teny ary mivavaka sady zay ho andro hoe zanaka rehetra any am-pianarana eto any an-trano any amin'izay misy azy ho tsaronao izy ireny Jesosy, ho vanginao, ho akekezinao, ho kasianao ary ho vonjenao. Izahay ihany koa tompo dia mametraka izay fa tsy zanaka no centre ny fiainanay fa ianao, tsy vady fa ianao, ndrao lasa sampy ho esoronao aminay. Misaotra ray aminaran'i Jesosy fa tonga ra-potoana ary tonga soa ny tenao androany. Misaotra ny mpanomponoana ampiasainao, misaotra fa fotoana andraisanay valim-bavaka avy aminao androany, misaotra fa fotoam-pahagagana ho an-tokantrano ihany koa, misaotra fa misy fananganana Jesosy androany. Mankasitraka ray aminaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Raisy nitsorano izay tonona anaran'i Jesosy, tokantrano tsara ny tokantranonao, tokantrano mijoro, tokantrano mendrika, tokantrano feno voninahitra, tokantrano feno ny sitrapol'Andriamanitra. Tonona anaran'i Jesosy ny ray aman-dreny izay manatrika eto, ny tompo any hanampy ianao, ho ray aman-dreny modely ianao, ho ray aman-dreny mahay mitaiza ianao, hiampita ny fitiavanao an' Jesosy. Ary manonona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, fiadanana, mandehana fa izay tsy nety hatramin'izay mety amin'izay satria nandre-teny ianao androany ary anintsy ny fomba fijerinao, fomba fisainao, fomba fitenao sy ny fomba fiatrehanao. Mandehana, tonona aminaran'i Jesosy ny fiainan'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao. Ny anaran'i Jesosy, amen. Zareo reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Azadino ny fivorintsika zoma arivo amin'ny 4 sy ny sabotsy maraina fandraisana amin'ny fito tainy Jesosy daholo.